vavaka antsika tompo. Mbola misaotra anao zay ry Andriamanitra noho ny famindraponao aminay, ka mbola hitehirizanao anay, ka mbola ahafahanay koa miona aminao Andriamanitra. Ianao tokoa ny fanotaonanay tsiraray avy, ary mamenay ty maraina vaovao ity zay famindrapo avy aminao isan'andro izany. Ary mbola te hanavao anay, hanamboatra anay ianao amin'ny alalan'ny teninao zay ambara toriana ampianarina, mba homendrika hiditra amin'ny fanjakanao izay, nomenao hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ankehitriny dia mbola miteny ianao amin'ny alalan'ny teninao zay homenao, tsy tenin'olombelona izany fa teninao Andriamanitra, ka teny fiainana, teny velona sy mahery miasa ty anatinay, mba hahatonga anay ho tena mendrika anao Andriamanitra. Ny teninao ny fahamarinana, ny teninao ny fahamasinana, ary zany no manify anay isan'andro. Ka ankehitriny Tompo, raha mbola mety miteny aminay ianao ny alalan'ny teninao zay omenao anay amin'ity alahady ity, dia mba hiasa ty anatinay zany, ka hitondra fanavaozana tokoa, ary mba ho teny fiainanay, sy ny mofy ihany tokoa ny velomanay fa ny teninao Andriamanitra, ary mampiseho aminay zany ny mahasarobidy ny teninao zay fanely sy fanazavana ny lalanay tokoa, mba andehananay mendrika ny fiantsonao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay. Dia mitenena ary Jesosy Tompo fa miainanao izahay fiangonanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra zay hotoriana amintsika dia ny teny faneva zay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, ny toko fa 1:20, ny andininy tapany B. Kanefany dia hovakintsika manomboka eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito izany teny izany. Apokalipsy toko fa 1:20, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ary rehefa hita izany dia toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerusalema vaovao nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra, vaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eona amin'ny vadiny. Ary narefeo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho, nanao hoe indro ny tamberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olony, ary izy hitoetra ao aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomasina rehetra amin'ny masiny, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaitainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy, soraty fa matoky sy marina ireo teny ireo. Ary hoy izy tamiko, tanteraka ireo, izaho no alfa sy omega, fiandohana sy ny fiafarana. Izaho hanome maimaimpona amin'ny loharanon'aina ho an'izay mangetahita, izay maharesy no andova izany zavatra izany, ary ho Andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fiangonana malala
aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny bokyny Apokalipsy dia efa nampianariny ray aman-dreny omaly izany. Tsy amerina izany intsony itsika fa raha fitinina dia ny hoe ny bokyny Apokalipsia araky ny heviny zany dia ny hoe fanambarana. Ary fanambarana inona? Fanambarana indrindra ny amin'ny Jesosy Kristy, ny amin'ny zavatra efa vitany, ny famonjena vitany, ny zavatra rehetra efa tanteraka ao aminy. Ka ny bokyny Apokalipsy dia manondro izany indrindra. Ka raha mamaky isika ny amin'ny bokyny Apokalipsy dia misy teny hoe manambara ny amin'ny Jesosy izy. John zay manoratra ty bokyny Apokalipsy ity dia manteaneo indrindra ny amin'ny fanantenana. Ny amin'ny fanantenana izay raisitsika amin'ny alalana izao teny fanivy izao hoe indro avoziko ny zavatra rehetra. Jesosy no miteny, ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany, ilay nomena ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra, ary ambarany fa i Jesosy io lay alpha sy omega, araky ny teny izay nivakintsika teo. Ka araky izany dia John manoratra, ny apôstôly John dia manambara ny amin'ny Jesosy. Ary amin'ny filazantsarany John, raha vao manomboka ny filazantsarany izy, mamaky isika ny toko voalohany, ny andiny voalohany sy ny faharoa dia apetraky John ny hoe iza moa ty Jesosy ity, zay mbola tondrony keo amin'ny bokyny Apokalipsy. Dia ho izy hoe izy lay teny, ary tamin'ny voalohany teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Manondro an Jesosy izany, lay alpha, le fiandohana. Ary fantatsika fa zay koa no fahefan'ny teny, fahefan'ny tenin'Andriamanitra narina izao tontolo izao. Ka raha mamaky ny bokyny Apokalipsy isika dia hita ao lay teny, Andriamanitra miteny hoe misia tamin'ny fiandohana izany, dia nisy tokoa ny zavatra rehetra. Izy no arina izao tontolo izao. Ary ny mahalfa azy, satria alpha sy omega, omega dia hoe fiafarana na ny farany, dia miditra eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao lay teny, ary teny tonga nofo, lay endrik'Andriamanitra tsy hita ary tonga nofo, ka izy no maneho izany. Io dia vokatry ny fahotana, satria simba ny otany izao tontolo izao, zay no arin'Andriamanitra amin'ny fahatsarana. Fa noho ny fahotana dia simba izany, ary miditra eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao Jesosy amin'ny maha omega azy, mba hanavao ny zavatra rehetra nanomboka tamin'ny idinan'i Jesosy dia eto amin'ny tantaran'izao tontolo izao dia nanomboka nanavao izy. Ary ho indrindra izy rehefa tonga hoe tondra vaovao mahafaly ho an'ny olombelona rehetra. Zay no ankalazantsika amin'ny hoe fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra, satria tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, hanavao izao tontolo izao.
ary indrindrandrindra fa raha miteny Jesosy eo amin'ny Jona toko 7 ny andiny 7 dia hoe ho avy aho mba hanana ny fiainana be da be. Io no antony nahatongavany Jesosy teto amin'izao tontolo izao. Andrava ny asan'ny devoly sy Satana, andrava ny fahotana izay nanimba izao tontolo izao. Ka izany no fanantenana ambaran'ny boky ny Apokalipsy. Ny boky ny Apokalipsy dia mitondra fanantenana ho an'ny mino izany. Ho an'ny mino izany mba aseho amin'ny mino ny zava-miafina. Tatsika ny fanazavany ray aman-dreny omaly fa misy zavatra voasarinao kanefa dia novahana izany, nitsoahana ny zavatra nanafina. Izay no ambaran'ny Apokalipsy. Ary ny fanoarana ny tao amin'ny Luka toko 9 izay novakiana teo dia manambara Jesosy fa izay manatsofina aoka izy iaino. Izany hoe misy zava-miafina izay tsy hain'ny sofina rehetra hoen'olona izany, fa izay mandray ny fanahy masina no mahay mandray ny zava-miafina ny amin'ny Andriamanitra. Ka na ny boky ny Apokalipsy ty aza dia miafina amin'ny olona rehetra, fa ho antsika mino kosa dia hoy Jesosy hoe ho an'ny tsy mino ny amin'ny fanoarana fa ny amin'ny fanazavana dia ataony Jesosy ho an'ny rehetra miaino azy, ho an'ny rehetra mino azy, fa tsy fanoarana intsony fa ariariny Jesosy ny zava-miafina zany. Izay ny voalazany Jesosy tao amin'ny Luka toko 9 io. Ary io dia ambarany ten'Andriamanitra mandrakarivany hoe izay manatsofina aoka izy iaino izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Ka ny boky ny Apokalipsy havana dia tena fanambarana tokoa ny zava-miafina, zava-dehibe ao amin'Andriamanitra. Ary sambatra isika satria itenenan'Andriamanitra ny zava-miafina, itenenan'Andriamanitra mivantana, manokana. Zaho sy ianao mitory fanantenana tokoa ty boky ny Apokalipsy ty. Ary rehefa mamaky azy tsika dia izay no raketsika ao am-potsika ao dia manana ny lanjany tokoa ny fanantenana. Ary fanantenana manahoana moa izay ny fanontaniana amin'ny maha-kristianina antsika. Fanantenana manahoana no ananantsika, ny orina amin'inona ny fanantenantsika. Ka raha mamaly avy hatrany isika dia ny hoe fanantenana ao amin'ny Kristy Jesosy, satria izy ilay nitsangana tamin'ny maty, ilay nitsangana tamin'ny maty, ary ambarany fa io ny fanantenana ao anatintsika. Mivelona amin'izany fanantenana izany itsika. Ary ambarany Paoly any amin'ny Kolosianina toko 2:7-20 fa ao anatin'izany fanantenana izany ny orenantsika. Ary ao amin'ny nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Ary io no ambarany Paoly mandrakariva hoe miorina amin'inona moa ny fanantenantsika, miorina amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Fa raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Io zany no fototra iorena ny fanantenantsika, miorina amin'izay. Ahoana ary no fomba iainantsika amin'izany amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny fanantenana ao anatintsika. Hoy Paoly apôstôly hoe ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony. Ny fanantenana hita dia tsy fanantenana intsony. Izany hoe ny iainantsika azy dia efa ao anatintsika izy, kanefa ny keo mbola ho avy. Ny théologiana dia mamaritra azy hoe miteny frantsay le déjà
et le pas encore ngamba ny fahenitsika matetika any zany amin'ny alan'ny toritena ny fampianarana ny fiainantsika zany dia ny hoe efa misy an'izay hoe déjà nefany amin'ny hoe pas encore zany efa iainantsika izy kanefany ao anatin'ny fanantenana araky ny lazain'ny Paoly zay hoe ny fanantenana hita dia tsy fanantenana intsony fa tsika zany miaina ao anatin'izay ka sady miaina ao anatin'ny fanantenana itsika kanefany mbola ao anatin'ny fahalemena ary zay no ambaran'ny Paoly tao amin'ny texte nyvakintsika teo hoe miaina ao anatin'ny fanantenana izy kanefany mbola nasiana tsilo izy mba tsy rearea noho ny fanambarana azony zany hoe tsika koa tahaka izay fa nazo ny fanambaran'Andriamanitra ny amin'ny fiainana sady ao amin'i Kristy Jesosy efa miaraka nalevina taminy isika miara maty miaraka nalevina ary miara mitsangana aminy tsika zany no fiainana maha-kristiana antsika ary io dia zava-miafinao ao amin'i Kristy zany hoe isika zany dia misento ao anatintsika amin'ny ankehitriny le déjà misento ao anatintsika isika tahaka ny vehivavy bevoka itsika ka miandro ny fananganananaka ka rehefa ao anatin'izay ny voaka izay izy dia misy fanaitainanao misy fahararianao misy zavatra maro ao tsy maintsy tsy aretana kanefany ao anatin'izay dia mifaly izy satria isy zaza ho avy ary efa tonga ny zaza dia adino avokoa ny zavatra rehetra io ny fanoharan'ny Paoly ny amin'ny hoe ilay fanantenana ao anatintsika le tahaka ny vehivavy bevoka zany ka miandro ny fananganananaka kanefa ny ao anatin'izay tokoa dia misy ny fisentona any misy ny ady ary raha mamaky ny boky ny apokalypsy tsika dia misy izay sary izay ao tohatra ny karaha indray dia raisin'ny olona fotsiny araky ny fanazavandray aman-dreny omaly hoe tohatra ny boky mampatahotra izy io kanefa ny amintsika rehefa mamaky azy isika ao anatin'izay hoe tahaka ny vehivavy bevoka ao anatin'ny fisentona dia misy ady ao zany misy faharariana ao misy tomany ao misy zavatra tsy maintsy heretana ao ary zay tokoa ny sary avoaka nyity boky ny apokalypsy ity ka isika kristianina dia mbola ao anatin'ny ady zany kanefa ny ao anatin'izay ady zay dia mandresy ary mitory fandresena ity boky ny apokalypsy ary zay le ny voalazan'i Jesosy eto amin'izao tontolo zao izy no ahitanareo iny fahoriana nefa matokia fa zao efa nandresy izao tontolo zao io ny fanantenantsika io ny finoantsika iainantsika ka isika izay mino zany dia efa manandrana sady ny fiainana mandrakizay io le déjà ny ankehitriny ka anazavain'ny Paoly hoe isika amin'ny Romanina toko 5 mampirisina antsika mamaky izany fefa niara-maty tamin'i Kristy tsika tamin'ny fahafatesana niaraka nalevina taminy isika ary koa niara natsangana taminy io ny zava-miafina io kanefa io dia efa iainantsika sady moan'izay vita batisa ary io nolazain'ny Petera hoe fanjaka-pisorona ianareo trano vato velona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany mba hitory ny hatsaran'Andriamanitra zany hoe isika fiangonana izany izaho sy anao tsirairay avy izany natsangan'Andriamanitra ho zanany tao amin'ny batisa masina hiditra ao amin'ny fanjakana ary hoy ny teny ny fahafatesana dia tsy manan-kery amin'ny intsony io lay fananganana ny maty fananganana ny maty ao amin'ny Kristy Jesosy ary voalaza ny apokalypsy toko 20 barany Jaona ihany amin'ny 5 hoe sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany fa tsy mba anana fahafatesana faharoa
sy anana fahafatesana faharoa zany hoe ny olona vita batisa zany efa niara-maty tamin'i Kristy izy, niara-nalevina tamin'i Kristy izy, niara-nitsangana tamin'i Kristy ka ao amin'i Kristy dia tsy reny olona vita batisa dia tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Ary zay ny olona zany Jesosy zao ny fananganana maty fiainana zay mino ahy na dia maty aza dia ho velona mandrakizay. Ka io ny amin'ny atao hoe fitsanganana voalohany, sambatra ny olona zay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Dia isika mino zany nanambaran'Andriamanitra ny zava-miafina. Ary rehefa nanomboka ny toroteny Jesosy teo amin'ny tendrombohitra ny amin'ny Mateo 5 dia misy tanisany hoe sambatra. Ary fahasambarana io dia tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao, tsy tahaka ny fiadanana avy amin'izao tontolo zao, fa ny fiadanan'i Jesosy. Ary io no mampitoetra atsika, io no anantenantsika. Ary ambaran'i Paoly fa ny ao amin'ny Korintiana 7:10 ny 7:10 zay haintsika tsy njery tsara ny hoe ireto telo reto ny toetra dia ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana, ary ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Izany hoe tononony ao ilay fanantenana zany, manana ny lanjany manokana zany ny fanantenana eo amin'ny fiainantsika kristiana. Satria raha tsy manana an'izay fanantenana ao anatintsika izay zay miorona ao amin'i Jesosy Kristy zay ambarany ty bokin'ny Apokalipsy ity, dia kristiana tsy ngevangevana ihany, kristiana tsy maty ihany, tsy fantany zay nony, tsy fantany zay anorena ny fony sy ny fanantenana. Ary azavain'ny epistily ho an'ny Hebreo hoe inona no hevitry ny finoana, inona ny finoana ho izy? Ny finoana dia fatokina ny zavatra tsy hita ary fanehoana ny zavatra antenaina. Zay Hebreo 1:1 zay lay fanantenana. Satria ny fanantenana fahita dia tsy fanantenana intsony zany, ka miorona ao amin'izay le hoe pas encore izay koa isika. Fa misy miteny hoe aiza koa atran'izay, roa arivo taona izay nefa nilazany Jesosy hoe ho avy tsy ho ela izy. Zao tsika fa 2000 ans aiza ihany ty Jesosy ty. Ao anatintsika dia ny fanantenana izany, araky ny volaza hoe ny finoana, ny fanantenana, ary tononona manokana mihitsy ny fanantenana. Satria zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ma-kristiana antsika izany. Ka dia ambarana fa ny bokin'ny Apokalipsy dia manambara an Jesosy ary mampitodika antsika ijeran Jesosy lay mitondra fanantenana velona ho atsika ao anatintsika tamin'ny tsanganany tamin'ny maty, mba ananantsika anjara sahady deja zay iainantsika kehitriny amin'ny fifaliana sy ny fahasambara. Ary eo nataon'i Jesosy sambatra, ary ny fiadanako Jesosy nomeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao. Eny ka na dia mbola ao anatin'ny fisentona ary isika, mbola ao anatin'ny ady sy ny fahoriana sy ny zavatra rehetra ara mbola hiaretatsika, dia olona kosa manana fanantenana fa tsy tahaka ny olona zay tsy manana fanantenana. Ka rehefa ao amin'ny fahoriana, ao amin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainana, dia any amin'ny famojam-po, any amin'ny famojam-po. Fa isika kosa dia olona ny angaran'Andriamanitra nalainy ho an'ny tenany, anambarany ny zava-miafina manokana tsy fantany zao tontolo zao zany, fa isika kosa no anambaran'Andriamanitra azy. Ka noho zany dia miaina sady tsika ao amin'ilay hoe fatokina ny zavatra antenaina
fanehoana ny zavatra tsy hita araky ny Hébreo loko 1:12 voalaza teo. Ary ao anatin'izany dia mametoky atsika Jesosy sady efa iainantsika ankehitriny amin'ny alalan'ny fanahy masina zay efa noraisitsika tao amin'ny batisa ka manavao atsika sahady manomboka manavao atsika ny fanahy masina ao anatintsika tsirairay avy. Ka noho zany dia zay fanavaozana ataon'ny fanahy masina zay mba mendrika itsika amin'ny fahatongavan'ilay mpampiakatra ampiakatra ny fiangonana izy zay nalainy ho an'ny tenany ka dia hovonany amin'izany izika. Ary Petera amin'ny hoe raha milaza izy fa ho avy tahaka ny mpangalatra zany andro fiaviany zany. Lay miteny hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra efa nanomboka ny asa tsara ao anatintsika ary manatanteraka izany amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramento omena atsika mba homendrika hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika tahaka an'ireo virjina 10 endry fa sanatreny tsy tahaka an'ireo virjina nandray izany ihany nandray ihany ny batisa kanefa dia nanitsakitsaka izany tahaka ny manombo fanondroany ny zanak'Andriamanitra amin'ny azy fijaliana ary mampatahotra ny tony tsy misy famelan-keloka ho azy manota ny fanahy masina satria manao tsinitsinina ny asan'ny fanahy masina zay manavao azy ka mbola miaina ao anatin'ny loto sy ny lolo-po sy ny tsy fitiavana ao anatin'ny fankalana dia tsy ahita an'Andriamanitra novina vaoka mba etezana kosa lay miteny hoe indro avaoziko ny zavarehetra efa manomboka ny asa tsara ao anatintsika ka ho indrindra Peterany amin'ny hoe fa ho avy toy ny mpangalatra ny andro ny tombo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firemorena mafy ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra hodorana avokoa ny tany sy ny asa zay eo aminy koa raha ho levona toy izany ny zavatra rehetra izy zavatra ary rehetra izao dia olona tokony ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Io ny fanontaniana ao anatintsika olona tokony manao ahoana tsika amin'ny fitondran-tena masina amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Olona tena nisan'ny fanahy masina navoziny tokoa ve sa tamin'ny mbola 10 taona lasa na 20 taona 30 taona lasa mbola ity ihany ao mbola ao anatin'ny loto sy ny fahotana ihany mbola miaina ao anatin'ny fahavetavetana sy ny faharatsiana. Raha toy izantsika lavidavitra ty tenin'ny Apokalipsy ity dia hoe tsy hiditra ao ny osa sy ny vetaveta sy ny mpandainga aza rehetra manao toy izany dia tsy hiditra mihitsy amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Mivelatra ao antsika ny bokin'ny Apokalipsy manambara ny marina izy fa Andriamanitra tsy mba mamazivazy ny fahotana. Misy olona dia tamana amin'ny fahotana ne ambara aminy fa io dia ny tenin'Andriamanitra ihany no ialatsiny hoe Davida ary mba nijangajangana iny ka dia voavelan'Andriamanitra ihany ny sangisangy amin'Andriamanitra fa Davida anie raha nanao zany dia niaitra tamin'ny fahafatesana ny zanany niaitra ny anjera tamin'ny fahatezanan'Andriamanitra fa tsy zay natao ho excuse na hoe Davida ary nijangajanga. Tsy Davida aho, tsy Davida ianao. Ka noho zany ry havana dia mametraka fanontaniana tokoa hoe olona navozina ary tsika avozina isan'andro ao anatiny. Ary io no ambara Lotera hoe aoka vonoina amin'inona ozy izy nenina sy ny fibebahana isan'andro ny damaela atao anatintsika aza tamana amin'izany. Raha indray dia manontany tena hoe
mba misy olona mibebaka ihany ve zao tamin'ny voalohany tsika rehefa torotoronina dia tomany miatsary ny fahotana zao atao ohatrany efa zatrana amin'ny fahotana araky ny toroteniny ray aman-dren'ny pastora Maly ny fahotana dia lasa tsy fahotana tsony amin'izao fa atao ohatrany safosafonao fa tsy zakany olona tsony ny tenenina direct hoe fahotana io ataonao io fa atao fahotana ihany io ka tia mila mahitsy ary zay no antony ametrahany Peterony hoe olona tokony manahoana tsika amin'ny fitondran-tena masina toe-panaraka an'Andriamanitra tena takian'Andriamanitra io isika izay manantena hoy izy no mampafaingana fiavian'ny andron'Andriamanitra izay amay sy alevina ny tany ary andoro sy ampioempo ny tenany zavatra rehetra kanefa isika araky ny teny fikasana ny teny fanantenana io dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toerany fahamarinana ko amin'izany ry malala sady manantena izany zavatra izany ianareo dia mahazotoa mba ho hita tsy manantsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana ary ny fahampon'ny tompontsika dia keo famonjena tahaka ny voasoratra Paoly rahalahy malalatsika taminareo koa hoe araky ny fahendrena nomena azy zay ry havana no sika izay miaino anatin'ny fanantenana mametra-panontaniana hoe ahoana mariny koa ny fanantenana anaty ary tsika izay manantena mino izany dia olona tokony manahoana koa nefany ny fitondran-tena masina amin'ny toetratsika amin'ny fombatsika amin'ny maha-kristianatsika dia tena mametraka fanontaniana izany ny teny fanevantsika hoe indro avoziko ny zavatra rehetra dia ilay amin'ny teny hoe le déjà et le pas encore ka noho izany dia aoka isika iaina ao anatin'izany fahamarinan'Andriamanitra izany ary araky ty teny fanevany mena atsika ty dia aoka anaiky ny fanavozana ataony fanahy masina itsika zahady mba azahoantsika mandova ny fiainana mandrak'izay dia miainao anatin'izay finoana sy fanantenana ary fitiavana izay itsika araky ny teny izay efa napetaka ary ny fitiavana lobe indrindra ary io dia tena takian'Andriamanitra amin'ny maha-kristiana atsika amin'ny maha-zanak'Andriamanitra atsika izany tokony hamantarany olona rehetra hoy Jesosy fa mpianatra izao raha mifankatia ka raha am-piangonana indray no hita ny disadisany tsy fankalana ny ololom-po dia hoy ny Paoly hoe amin'ny alalan'nareo no itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra itenenana ratsy ny fiangonan'Andriamanitra alohanay tsy mivavaka fa rehefa miditra am-piangonanao tao amin'ny fampifosafosa sy fampitsikera fa nenjika no hita eganika toy izany tokoa raha mamaky antsika Jesosy amin'ity andro ity mbola mamelona ny fanantenana ao anatintsika efa miasa ao anatintsika manavao atsika sahady mba homendrika hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mba ho tahaka ireo fidinina dimy endry itsika ka rehefa tonga ny fampakaram-bady dia hoy ny tompo hoe midera amin'ny fifaliana izany tokoa ny no fanantenana iorina atao anatintsika voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay avakitsika mbola misaotra anao zay Jesosy raha mbola mety miteny aminay tokoa ianao eny fanady ao anatin'ny mbola eto amin'izao tontolo izao ary izay dia maro tokoa ny adinay ary asehonao izany ambaranao izany ary mamaky ty bokyny apokalipsy izay dia fantatray fa ateo azy izany rehetra izany dia ampiorenao anatinay ny fanantenana
fanantenana velona miorina ao aminao Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty sady efa iainana sahady izany mangataka aminao izay ny amindra fo aminay janao anay araky ny fahotana efa mbola mamelatra ny tana-pahasoavanao satria mbola tao-pahasoavana izao mbola miala neniny ianao mbola manisy zezika manodidina anay ianao mba hita vo tsara ao anatinay ary fantatra efa ho avy tsy ho ely ianao tsy taredreta tokoa ianao ary zany mbola manery anao hiteny aminay zany mbola manery anao anambara anay ny teninao ka dia ianao tokoa ny asa tena atinay ka izolay miorina mafy amin'izany fanantenana zany iorena ny finoanay sy ny fanantenanay ary ny fitiavanao Kristy no toetra betsaka tena atinay etérizo aminao izay Jesosy mandra-piavinao mba mendrika tokoa hiditra amin'ny fanjakanao amin'ny fahatongavanao ka ahitanay ny tany vaovao sy lanitra vaovao izay hitoeranao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy no irinay sy angatana izany amen raiso ny fitahina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo hatramin'ny mandrakizay amen